vehivavy rehetra miasa eo anivon'ny ministera toy ny avy amin'ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny kolotsaina, ny rano, fa indrindra any ao amin'ny ponina sy ny fiahiana ara-tsosialy. Tsy sanatria manilika ny ministera hafa fa ianareo no manakaiky kokoa ny fiahiana ny vehivavy sy ny reny. Ianareo no isan'ireo havanana sy malala ny zava-misy eny amin'ireo sehatra iankinan'ny ankizy, ny tanora, ny vehivavy, ny fianakaviana ary ny mahaolona eto amin'ny firenentsika. Ho antsika vehivavy sy renim-pianakaviana izay manana andraikitra lehibe amin'ny fiainam-pirenena alahoery, raiso ny ampinga ahafahantsika miara-miatrika sy mijoro ho fanatsarana ny ankohonana sy ny firenena. Vehivavy mpiasa-panjakana eto Antananarivo eo anivon'ireo ministera enina izay miara-miasa akaiky amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ary no notolorana fanomezana ao anatin'ny fanamariana ny andron'ny vehivavy. Tamin'izany ihany koa no nanomezana ity reniny malagasy ity lesona ho an'ireo vehivavy malagasy rehetra fa tsy ekena ny fanavahana hoe ny lehilahy mamindra intelo dia mahazo hevitra fa ny vehivavy mamindra inefatra vao mahazo izany. So iray ihany no hoan'ny teratany malagasy na lahy io na vavy ho iatrany izy. Iara-iasa isika atongavana amin'ny tanjona tadiavina ka ifanampy amin'ireo lehilahy satria ny fiara-miasa ny lahy sy ny vavy no antoko ny fampiroboroboana ny asa ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Hoy ny taolana na hoe izay manabe lehilahy mitaiza olona ray izay mampianatra vehivavy manabe vahoaka analokisa. Tsy fanliana ny lehilahy izany fa hitondrana afatra ho fiarah-mientana eo amintsika vehivavy izao fotoanan'io izao. Anao ezaka amin'ny tsirairay ka hitondra ny anjara bikiny.